Miarapantsika rehetra ny tenako izay manaraka ty vidéo ty amin'izao fotoana zao a. Manao ty vidéo ty ny tenako satria te hanao antsoava amin'ireto olona manaraka ireto. Ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, i Andry Rajoelina sy Ramatoa Minisitry ny Asa, Anitra Fitiavana Razakabona, ary ny filohan'ny fitsarana Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin Alexis. Mahakasika ny resaka Dubai tompoko no anaovako ity vidéo ity. Ka mialohan'ny tsy ahafantaran'ireo tompon-tany ny zava-misy izay ataon'ireo malagasy sasasasany ao a Dubai, dia izay tompoko no antony anaovako izao vidéo izao ho anareo tompon'andraikitra ao Madagasikara. Ary raha fantatro ny tompon-tany fa malagasy ihany no mandefa malagasy atsokosoko miasa any Dubai, dia lasa ohatran'ny hoe malagasy rehetra lasa ratsy eo mason'ireo olona ireo. Izay tompoko no antony lehibe anaovako izao fitarainana sy vidéo izao. Ny fisian'ny fisolokiana tsy mijanona fisolokiana fotsiny ihany fa resaka fandefasana olona antsokosoko miasa any amin'ny tany any Dubai. Ary rehefa tonga an'ireo olona ireo dia hiara-ny fampijaliana ary ny fianakavian'ireo olona ireo dia hiara-ny chantage. Ny tenako izay manao vidéo eto ankehitriny dia victime nataon'ireo tambazotran'olona ireo. Efa nisy moa tompoko ny vidéo izay nataon'ny Andriamatoa Rakotomandimby mahakasika ny alerta ny resaka Dubai. Ary efa nanoratra mailaka ny ambasador ny malagasy any Arabia Saodita ny tenako, ary ito ny valiteny azoko. Dia torohevitra fotsiny ihany no azon'izy ireo nomenay. Ka zany tompoko no antony anaovako antso aminareo fitondram-panjakana. Tsy haiko ny sisotranao Ramatoa Minisitry ny Asa, Anitra Fitiavana Razakabona, manoloana ny fanambarana izay nataonao mahakasika ny fandrarana tanteraka ny fandefasan'ny agence tsara-dalàna olona ivelan'i Madagasikara. Mba hisorohana ny mety fanondranan'olona antsokosoko, dia namoaka iny fanambarana iny ianao ka dia misaotranao tanteraka ny tenako. Fampatsiahivana kely fa efa maro ny vidéo sy ny alerta izay nandeha tao amin'ny tambazotra nataon'ny Rakotomandimby, ary efa nanao alerta ihany koa ny tenako mahakasika an'ireto mpisoloky izay hotononiko aminareo ireto. Misy réseau an'olona tany sain'ny Andriamatoa Rakotomandimby tamin'ny vidéo izay nataony, misy ny avy any amin'ny faritra hozy izy ary misy ny avy ao Antananarivo. Ka ireto tononiko anarana aminareo ireto tompoko ilay avy ao Antananarivo. Misy ireto agence ireto mpandefa olona atsokosoko any Dubai. Ny agence voalohany dia ny Gaskaria, izay tantanany ataoko amin'ny sary io Jimmy sy Andrianina. Tiako ny mampahalala anareo fa araka ny vaovao izay azonay dia Andrianina sy Jimmy io tompoko manana raharaha maloto tao Madagasikara, ary dia nandeha nitsoaka tany Dubai noho n'io antony io. Ary dia izao mbola manohy ny asa ratsin'izao any Dubai amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'ny fisolokiana fotsiny ihany ataon'izy ireo fa averiko indray manondra ny olona atsokosoko. Agence faharoa Filine Shopping Dubaïor, izay tantanan'ireto olona manaraka ireto. Itovo hitantsika amin'ny sary io sy tantely. Mariako eto fa mpihavana izy ireo. Maro loatra ny fiainana tanora malagasy izay nopotehan'ireto olona ireto ao Dubai. Ny tenako izao dia lasibatra ihany koa anisan'ny victime, ary dia izaho no mitsangana manao izao vidéo izao hosolo tena ny victime rehetra. Araka ny lalànao a Dubai dia ny mpampiasanao irery ihany no tokony mikarakara ny mombanao rehetra. Izany hoe tsy tokony misy vola miala zany any am-paosinao.